Mbola amizay sehatra ny fahasalamana azy hatrany tanterany 13 ka hatramin'ny 14 septambra ho avy izao ny dinika nasionaly mikasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Tanjona amin'izany dinika nasionaly izany ny ampiakatra ny tany fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ho 50 isanjato mandrapatonga ny taona 20 raha toa ka 30 isanjato izany amin'izao fotoana izao. Velo Gislain sy Mamy Rasamuely. Ataony 13 ka hatramin'ny 14 septambra ho avy izao ny dinika nasionaly mikasika ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Ampiakarana ny tany fandrindrana fiainam-pianakaviana ho 50 isanjato mandrapatonga ny taona 20 raha 30 isanjato izany ankehitriny ny tanjona tiankapetraka amin'ny dinika nasionaly io. Mbola ambany tokoa moa ny tany fandrindrana ny fiainam-pianakaviana eto Madagasikara satria dia mbola maro no mihevitra ny fanananjanaka ho hareny. Eo ihany koa nefa ny fahatahorana anao ireny fomba ireny noho ny tsy fahafantarana na tsy fahalalana ny tena anton'ilay fanafody. Ny ataontsika vondrom-bahoaka rehetrarehetra zany mavaka satria ty fandrindrana fiainana tsy vita ministera tsy vita netim-piaramonina ary misy olona tany amin'ny 50 sy 800 ho avy ny fotoana. Ny 50 sy 800 tsy hoe malagasy any fa misy olona vahiny izay saina manokana mba hifampizaratra kely mandritra ny fiainam-be ny 13 ka hatramin'ny 14 septambra. Mbola ho satra nefa ny tratrarana izany hoy ny minisitra satria tsy mbola tonga eo amin'ny fomba amampanao ny malagasy loatra ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary mbola olana koa eo anivon'ny fianakaviana malagasy sy ny antokom-pinoana sasany ny firesahana mikasika ty fanabeazana izany ity. Miantso ny fiarahamian-tandratsan'ny mangaika rehetra moa ny minisitra mba hiaraka ny vantoetsaina entina tratrarana io tanjony io.